Hita eny an-tsena eny amin'izao vanim-potoanan'ny fahavaratra izao ireo karazana voankazo maro dia maro, samy manana ny vokatra hoentiny anefa izy ireny, araka izao fanadihadiana hoentiny ireo tsy rakoton'ireny izao. Anisan'ny voankazo izay fahita eny an-tsena betsaka indrindra amin'izao fotoana izao ny paoma, ary mora dia mora ny vidiny raha ny fanazavan'ny mpivarotra satria betsaka ny vokatra. Manomboka ny volana janoary hatramin'ny volana martsa eo ny tena vokatra ny paoma sy ny poara ary koa ny kaki. Ilaina tokoa ny voankazo ho an'ny olombelona satria manampy betsaka amin'ny famotehana ireo singa tsy ilain'ny vatana ary manampy ihany koa amin'ny fandevonan-kanina izany. Rehefa mitombo ny vokatra amin'ny voankazo ireo mpivarotra dia mihena ny vidiny, saingy tamin'ity taona ity dia somary nialafo ny vidin'ny voankazo. Aloha izao fa mora izy aloha no resaka paoma. Na fiakarana izao dia mora izy amin'izao. No fahita aloha izao dia akondro, mananasy, ny anak'izy izao ny anarany bitany dia kaki dia anina zavoka. Eo amin'ny atsirony izay vidina voankazo. Zavoka aloha amin'izao ny akana azy izao aloha 5 000 kilao, dia ny marotana azy any 7 500 paoma 12 5. Ny akondro moa no isan'ireo voankazo tsy misy vanim-potoana fa ahitana azy mandavan-taona raha ny eto amintsika. Ny paiso kosa dia efa tapitra ny vanim-potoanany ary tsy misy raha tsy amin'ny volana novambra sy desambra eo izay mahabetsaka azy indrindra. Miankina amin'ny safidin'ny tsirairay ho hiatrany ireo mpivarotra ny voankazo izay vidiana, saingy tsy tapaka ireo mpividy satria ilaina ny mihinana voankazo ary manampy indrindra ny olombelona izany.